mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika rehefa kotrandrika ratsinainy fahavalon'ny volana desambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny salamo fahatelopolo amby zato salamo fahatelopolo amby zato fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Tao amin'ny lalina no nitsoka anao Jehovah, tompo enio ny feoko, aoka ny sofinao iaino tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinika heloka ianao Jehovah, iza no ajanona tompo, fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Ny andry an Jehovah, eny ny andry azy ny fanahiko, ary ny teniny no nanantenako. Ny fanahiko miandry ny tompo, mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantenany Jehovah ary Israely, fa eo amin'ny Jehovah no misy ny famindrampo sy fanavotana be, ary izy no anavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny mahazava-dehibe ny famelan-keloka no asehon'ny bokin'ny ty salamo fahatelopolo amby zato ity. Ny famelan-keloka izay asehon'ny salamo fa fototry ny fiainana, fototry ny fiadanana eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Rehefa tsy mahatsiaro voavela heloka ny olona, na rehefa tsy mahazo famelan-keloka ny olona, dia tsy mahatsiaro sambatra izy. Ny famelan-keloka dia mandrakariva ao amin'ny baiboly dia tsy misaraka amin'ny fanasitranana, tsy misaraka amina fitahiana, tsy misaraka amina fanambinana. Ny famelan-keloka no miteraka ny fanasitranana. Hitantsika Jesoa rehefa manasitrana dia teny mandrakariva manome manolotra famelan-keloka. Ny famelan-keloka zany no miteraka ny fanambinana, ny famelan-keloka no miteraka ny fitahiana, ny famelan-keloka no miteraka ny fiadanam-po eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny famelan-keloka nefany dia ny zavatra anankiroa no tsy afa-misaraka aminy. Ny voalohany dia ny famindrampon'Andriamanitra. Misy ny famelan-keloka na tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny famelan-keloka rehefa mahatsiaro manokana ny famindrampon'Andriamanitra isika, na Andriamanitra no mamindra fo amintsika, dia io famindrampon'Andriamanitra io no miteraka ny famelan-keloka. Zay raha teo atonga Zaotra Masina miteny hoe ny famelan-kelok'Andriamanitra io na ny famindrampon'Andriamanitra nahatonga antsika tsy ho lany ritra. Fa io famelan-keloka koa nefany dia mazava ho azy mifamatotra amin'ny fibebahana. Rehefa miteny hoe famelan-keloko tsika izany, izay miteraka ny fanambinana, fitahiana, fifaliana, fiadanam-po, dia izao na fanasitranana, dia izao io famelan-keloka koa dia tsy afa-misaraka mihitsy amin'ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fibebahan'ny olona. Ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fibebahan'ny olona. Ny fibebahantsika no mahatonga antsika mahazo na mandray ilay famelan-keloka omen'Andriamanitra. Raha ohatra ka miziriziry amin'ny fanamarina tena ny olombelona na ny mpanompon'Andriamanitra, raha ohatra ka miziriziry manamary-tena, miziriziry tsy mety ho ahitsy, miavonavina, dia izao manjary tsy mahatsiaro voavela heloka izy. Ny fahotahan'ny olona lehibe ny fahotana lehibe tao anatin'ny olombelona dia ny tokony adonontsika dia ny fiavonavonana. Ny fiavonavonana, raha miteny hoe fiavonavonana tsika, tsy le olona tsy miaraba na tsy izay loatra, fa ny fiavonavonana dia ireo olona tsy manaiky ho diso, olona tsy manaiky mandray fanontsinana, tsy manaiky mandray fanamboarana na koa fanamarihana aza, tsy manaiky ho tezaina. Ny avinavina dia mahatonga ny olona manamary-tena,
ary mahatonga ny olona mieritreritra hoe za tsy manana zavatra tokony ho ahitsy amin'ny fiainako, tsy manana zavatra tokony amboarina amin'ny fiainako, ary zay mahatonga ny olona tsy mahazaka fivavahana rehefa ao anatin'ny avinavina izy. Lay avinavina resahantsika eto tsy lay avinavina amin'ny fifandraisan'ny olona sy ny olona koloha, fa fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Le avinavina de le toetra tsy mila an'Andriamanitra, lay toetra mieritreritra hoe manana tsy mila ny tsara avy amin'Andriamanitra fa ny tsara avy amin'ny olombelona ihany. Hoe ny tsara nge miezaka tsy mangalatra, miezaka tia manao asa soa, miezaka manao zavatra tsara amin'ny fiarahamonina, inona moa no ilako fivavahana? Ka ny vavahana nge tsy zay ihany e. Fivavahana nge tsy zay ny voalohany antsoina hoe fivavahana e. Vavahana nge ny voalohany tsy etika zava-dehibe ny etika, tsy etika hevitra zany, fa ny etika kristianina de ateraky ny finoana, ateraky ny fibebahana, fa tsy ateraky ny fiezahana fotsiny amin'ny maha olombelona zay manjary mitondra ho amin'ny fiatsaram-belatsihy fotsiny ihany, ka mandreraka matondra harerahana ho an'lay olona miaina azy. Noho zany dia eto de asehony ity salamo fa 30 zay mofonaina ao antsika ity, fa zava-dehibe io famelan-keloka io, mitona ny olona hiala amin'ny avinaviny, mitona ny olona hiala amin'ny fiheveran-teny ho zavatra, mitona ny olona hiala amin'ny fanamarina tena, mitona ny olona hiala amin'ny fiankinana amin'ny herin'ny tena, fa mitona ny olona kosa anantena an'Andriamanitra, mitona ny olona hiankina amin'Andriamanitra. Koa herinandro vaovao tsika rehefa Komalala omaly amin'ity alatsinainy ity, manakaiky dia manakaiky ny krismasy. Lay nofon'ny olombelona, lay toetran'ny olombelona, iny no noravahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Hoy Paoly amin'ny Galatiana 5:10 hoe nombona tamin'ny hazo fijaliana ny nofon'ny olona. Lay nofo zay mahatonga azy mirehare, mahatonga azy manamary-tena dia nombony Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, nombona niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa Komalala, inona ary ny toe-panahy? Asehony ity salamo fa 30 ity ho antsika mpino. Voalohany indrindra de izao mazava tsara, miaino Andriamanitra. Zay dia asehony salamo, miaino antsika Andriamanitra, miaino ny fifonantsika izy, miaino ny tarena, ny tarainantsika izy, mandre ny fifonantsika izy. Rehefa Komalala am'zao herinandro vaovao zao dia aoka tsokivy ianao, fa miaino anao Andriamanitra de mamela heloka, famelan-keloka mitondra fiadanana. Ny tompo efa niteniny io matetika hoe ny sofiko tsofohy falava, zany hoe ny fiainon'Andriamanitra dia mandre ny tarainantsika, ny sofiny mandre tsy manety tsy tadiny, tsy lali-dalovana, ny tanany tsy fohy fa lava, ny famindram-pony manenika ny zavaboary manontolo tahaky ny avon'ny lanitra. Eny amin'ny rahona hoy ny bokin'ny salamo. Zany dia mampahery anao mihitsy ity salamo ity, mampahery anao hisaotra an'Andriamanitra mihitsy koa aza hatsiaro fa miaino anao ny Andriamanitra ao. Tsy tahaky ny sampy, manatsofina fa tsy mandre hoy ny salamo, manatranana fa tsy mandray, manambava fa tsy miteny, fa ny Andriamanitra ao mandre ny tsentin'ny fo, mandre sy mahita ary maheno ny tarainy. Fa ny zava-dehibe faharoa zay asehony ity salamo ity dia ny 5 ny hoe manantenan'Andriamanitra. Manantenan'Andriamanitra zany apetrao amin'Andriamanitra ny fanantenana, apetrao amin'Andriamanitra ny fanantenana. Raha ohatra ka mahita zazakely na mitondra zazakely na misy zazakely sanginao de raharay mahafinaritra io mahita an'lay raim-pianakaviana somary manipitsipy an'lay zanany, eny tsy de azo atao matetika aloha zany satria ny zaza sanatria mampisy loza, fa mahafinaritra mahita an'lay raim-pianakaviana manipy lay zaza, mikakakaka tsisy satria tahaka zany lay zaza rehefa atsipon'lay rainy na atsipon'le reny ny sangisangin'le reny, mikakakaka izy satria nahoana me izy, finaritra izy satria nahoana, satria manantena izy, satria matoky izy fa mitanty azy ny rainy, satria matoky izy fa misy tanana mitanty izy, de tsy ao an-tsainy mihitsy fa de faly izy.
ary izay toetsay zay no tiany tompo toetsayntsika faly satria misy tanana mitanty, faly satria misy Andriamanitra izay antena itsika. Zany re afaka malala am'ty alatsinainy ity de zao manantenan'Andriamanitra fa misy tanana mitanty, misy tanana miaro, misy tanana mitsotra ianao satria ianao nandray famelan-keloka, satria niaino ny fibebahanao, niaino ny sentin'ny fonao Andriamanitra de izao mananty anao izy, mitanty anao izy ary momba anao izy. Fa ny hevitra lehibe fatelo zay hitatsika am'ty andininy ity dia lay vombolana hoe tahaky ny fiandry ny mpiambina amy maraina ny fiandrasako anao, zany hoe lay fahavononana miandry tahaky ny mpiambina miandry ny maraina, zany hoe am-perinasa. Avelan'Andriamanitra eloka de mahatsiaro hoe olona am-perinasa, olona miatrika ny fanompony, ny famelan-keloka omen'Andriamanitra atsika ry havako de mahatonga atsika miasa ho an'Andriamanitra, mahatonga atsika tsy variana, mahatonga atsika ho toy ny mpiambina hoy ny filazany ity salamo fiakarana ty hoe toy ny mpiambina miandry an'Andriamanitra, manantena an'Andriamanitra. Ary izany toe-panahy miasa izany no tian'ny tompo ananatsika. Ohatra ka amelam-panontaniana tsika hoe inona moa zany no tokony ataotsika mandra-piavy ny tompo ny valiny de zao ity ambarany mpanao salamo ty hoe toy ny fiandry ny mpiambina ny maraina no hiandrasako anao Jehovah. Zany hoe za miasa, fantatry fa tsy maintsy ho avy, fantatry ny mpiambina fa tsy maintsy ho avy ny maraina, ary raha ho avy ny maraina de zao miandry an'izany izy, miandry amin'ny fanantenana, miandry ao anatin'ny fanompona. Ary Jesosy dia efa nampiomana antsika mihitsy fa tsy maintsy ho avy hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa movy ve tahaky ny mpiambina miandry ny maraina isika? Sao de resy tory, sao de variana, sao de sondriana, sao de misy zavatra zay tsy sitrapon'Andriamanitra ataotsika. Ary de ety andininy ity mazava ny tenin'Andriamanitra, manana fanantenana ary mivonona hanompo an'Andriamanitra mandra-piavy ny tompo, aza kivy, aza malaina. Ary izay raha teo ny tononkira-tsika hoe mamafaza voka aza mba malaina, fa tsy fantatrao re zay hovanina. Inona ny hoe zay hovanina? Tsy fantatrao zay hitondra soa ho an'ny mpiarabelona, tsy fantatrao zay hitondra vokatra ho an'ny mpiarabelona. Tsy anjaranao zany fa anjaran'Andriamanitra. Fa ny anjarantsika de zao ny miasa, ny mamafy, ny miezaka. De manao tahaky ity mpiambina zay voalazan'ny salamo ty hoe miandry ny fiavian'ny ny maraina izy. Afaka malala miditra am'ty herinandro vaovao ty tsika dia ireo tenitelo ireo tena mampahery anao, miaino anao Andriamanitra, mandre anao Andriamanitra, ary ny famindram-pon'Andriamanitra ny mahatonga anao ho tahako zao. Fa ny faharoa, manantenan'Andriamanitra, aza miantehitra amin'ny herin'ny tena, manantena zany hoe mino matokian'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo mamakivaky ity herinandro vaovao omen'ny tompo anao ity. Ary ny fahatelo de zao, mivonona hiasa, mivonona hanompo, mivonona hiaraka am' Jesosy amin'ny lalana zay hitondrany na fanompony na azo. Vavaky sika, tompo misaotra anao zahay ny am'ty herinandro vaovao omenao anay ity, hitamanao anay eritreritra ny fahatsaranao, taomanao anay eritreritra ny famelan-keloka no tongotrao, fa ny voavela eloka no sambatra. Araka ny teninao rahateo amy salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavelany eny sy voasarona ny fahotana. Tompo de misaotra fa miaino ny fifonanay ianao, mandre ny fifonanay de mamenay tombonandro sy fahasalamana, mamenay herinandro vaovao ndray hanomponanao. De mankasitraky zay tompo ary tondra kosa de mitrotro amy bavaka manokana ireo fianakaviana zay manaraka zao mofonanay zao, mitahy azy reny ianao Jesosy, mamindrafo amin'izy reny ianao Jesosy, omeo fitahiana ny mpanomponao tsiraray avy iza tokantrano any, isam-batan'olona, mitahy azy reny ianao. Am'izao herinandro vaovao zao de omeo anay ny herim-panahy sy ny herin-tsaina handroso hatrany amin'ny asa tsara. Dia tahio ny firenenay tompo, tahio ny malagasy rehetra,
de tahio ny mpianatra zay mamaraparana ny 3 volana voalohany sady amin'ity taona ity manam-pieno ny mpianatra ny malagasy ny tanoranay mba azo asondroty amin'ny fahendrena ao anatin'ny fitiavana anao Andriamanitra de mametraka ty herinandro vao teo-pelantananao zay mba ahafikarany herinandronay. Amen.